Ny teatra dia voalohany indrindra dia hoe trano fanaovana fampisehoana fa amintsika malagasy dia ny teatra dia fampihaonan'ny mpanoratra sy ny mpijery amin'ny alalan'ny mpisehatra, zany hoe ireo tokotelo ireo no mandrafitra ny teatra. Ny mpanoratra manana hafatra tiana ampitaina amin'ny mpijery dia alefa amin'ny alalan'ny teatra ilay izy dia ny mpisehatra no mitantara zany eny ambony sehatra dia izay no atao hoe teatra. Misy ireo olona izay efa fidèle angara izay no itenenantsika azy, efa tsy mahafoy ny teatra efa hatramin'ny kely ka hatramin'izao dia reny mbola manaraka foana zany teatra izany. Fa amin'izao fotoana izao ihany koa efa mitombo ireo tanora izay liana amin'izany teatra izany ary saika ny ankamaroany ao amin'ny fikambanam-panao teatra malagasy moa amintsika amin'ny teny izao dia efa betsaka ireo tanora. Ankoatr'izay ihany koa ny fikambanam-panao teatra malagasy dia mampianatra ao anatin'ilay hoe atelier clown an'ireo ankizy, tanora sy izay rehetra te hisehatra ao anatin'izay tontolon'ny teatra izay. Dia saika hoe ny sokajy taona rehetra zany amin'izao dia mahafinaritra fa efa somary liana amin'izay teatra izay avokoa. Inona ary le hetsika ho ataon'ny fikambanam-panao teatra eto Madagasikara Rapitso? Ny fafito amby roapolo ny volana marsa dia andro eran-tanin'ny teatra dia manamarika izany sika eto Madagasikara. Dia ny fanamariana an'izay dia etsy amin'ny Ivokolo CMDLAC manomboka amin'ny 6 ora no anamarika an'izay ny FMTM. Dia misy fampisehoana teatra ao, misy resatresaka manodidina ny tontolon'ny teatra ao, dia misy fampisehoana amin'ny alalan'ny vidéo projection ihany koa ny fivoaran'ny teatra hatramin'ny etombohany ka hatramintsika miteny izao amin'ny alalan'ireo troupe 12 eo anivon'ny FMTM. Dia izay no anasanantsika rehetrarehetra hiaraka mba hamantatra sy tian'izay teatra izay, ankoatriny hoe hafatra izay omen'ny UNESCO amin'ny alalana olona andrarezin'ny teatra anankiray eran-tany zany. Dia amin'ity taona ity dia Andriamatoa Christophe Walkowski izay mpandrindratsehatra opéra sy teatra teratany polonais no mitondra an'izany hafatra zany, miantefa indrindra any amin'ireo mpisehatra rehetra izay mpitia teatra.